Ny repas pour 1000 dia hetsika fanomezana sakafo ho an'ny fety ho an'ny olona sahirana miisa 10 eto Antananarivo renivohitra amin'ity taona ity dia ho tanterahana ao amin'ny EPP Analakely ny 7 Desambra 2020 sy 2020. Le olona hisitraka n'le repas pour 1000 tsy mpianatra fa olona sahirana eto Antananarivo renivohitra ao amin'ny EPP Analakely ilay toerana andraisana azy fa olona sahirana eto Antananarivo renivohitra mandeha entsika mahita 4 le olona eny 4 zany tena ho ciblena ao anatin'le izy olona pirotsaka tsitrapo olona nahita ny hoe misy olona be lehibe eto Antananarivo sahirana tsy voatery hoe fa nahita an'izany fety sakafona fety zany olona mety mbola tsy nihinana gâteau teo amin'ny fiainany dia izay no antony hoe nanaovana an'le izy. Le zavatra ho karakaraina zany dia hanao entrée légumes variés dia hanao plat de résistance akoho atao laoka dia hanao gâteau dia hanao dessert fruits variés dia misy boisson. Ny concept an'le izy dia hoe mizara hafaliana ho an'ny olona sahirana ho an'ny 4 izany hoe zareo mety mbola tsy ny sakafo tsara ny sakafo fety mbola tsy niaina tao anatin'izany hoe repas festif zany dia izay ny antony nahatonga anahy hirotsaka an-tsitrapo amin'ity mba ahafahako mizara ny hafaliako zany hoe fety ny andro dia mizara izay dia mba tiako zaraina amin'ireo olona sahirana eto Antananarivo.